Miarabantsika rehetra indray sarotry tian'io ty hiara ianatra indray ny tenin'ny tompo ny bokin'ny apokalipsy. Tonga teo amin'ny fiangonana Laodikitsika izany nianatra tsika nandiniky mafimafy ny fananarana nomen'i Jesosy amin'ity fiangonana ity, fa arak'izay teny izay ny andraisantsika azy hoe fananarana nomen'ny tompo. Satria ny fananarana dia mitondra inona? Mitondra fiainana. Ka mbola noho izay lesona izay tsika amin'ny teny ity, hiara hivavaka tsika. Jehovahandriamanitra iray io, miantso ny anaranao izay amin'ny teny ity. Tsy amin'ny herina fahatanjahan'Andriamanitra fa amin'ny fanahinao irery ihany. Fa mbola hiara hianatra indray izay ny teninao amin'ny teny ity dia mangataka aminao izay raha io. Aoka raha io niositry ny fanahinao ny hirotsaka aminay amin'ny fahafenona ka izy no mampianatra anay ny teninao. Sokafo ny fonay raha io, sokafo ny sainay, hamantaranay ny sitraponao. Ka dia mampianara anay raha ny teninao milala ny fanahinao masina vonikeny izay voakanao. Izay reto dia mpanompo tsy mahasoa ihany ary tsy matoky eo anatrehanao tsy manana fahamarinana dia kely aza. Ka dia mifono izay raha io amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinana rehetra vitanay teo anatrehanao. Mifono izay raha io ny amin'ny fahalemena izay mbola mahalatsaka anay. Apetraka eo am-pelantananao izany Kristy ho enao hoe raha ny zanaka nanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia aoka Jesosy ianao hanafaka anay amin'ny fahalemenay sy ny ota malaky mahazo anay. Dia mifono raha io ny amin'ny heloka sy ny tsy fahamarinana rehetra. Mangataka aminao izay Jesosy io, divy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-kiloka. Amarino izay Kristy io noho ny amin'ny ranao, amasino izay noho ny amin'ny ranao. Reo ka ny ranao Jesosy hitondra fihavananao anay amin'ny raha izay an-danitra tsara indrindra. Aoka ny anjelinao Jehovah hitombo manodidina anay araka ny teninao hoe ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina izay matahotra azy. Aoka ny anjelinao Tompo hiaro anay sy hitantana anay indray ho tafotoana ny vato ny tongotra. Arovy izay mifakapanahy ny filan'ny sy ny faniriny. Teo anatinay ny fahatahorana ny fiainanao Andriamanitra iray. Ara hianatra ny teninao ary izahay dia sokafo ny fonay sy ny sainay. Hamantaranay ny sitraponao ka aoka ny fanahinao masina iray no hiasa amin'ny fahafenona eto. Aoka ny sitraponao mitanteraka afa-tsy ny anay. Dia aoka Andriamanitra hoe ianao nisy sandratra mandrakariva fa izahay kosa hietry. Dia ny fanahinao Tompo aoka hiasa amin'ny tsirairay avy hatanteraka ny sitraponao. Dia amin'ny fifandraisanay sy izao fampianarana izao dia eo am-pelantananao iray ny hametrahana izany ka aoka raha tsy hisy arombaka izay eo am-pelantananao anay. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Dia aoka amin'ny tananao mahery sy sandranao nahimitra iray ny tantananao anay amin'ny teny ity. Anehoanao ny voninahitra ao. Dia rakofo ny ranao Jesosy, ny fifandraisanay sy izay tsirairay avy. Ka arovy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetrany. Rakofy amin'ny ranao Kristy izao fampianarana izao ka arovy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetrany. Mba tsy hananan'ilay ratsy fahefany izany na dia kely aza. Fa aoka eo am-pelantananao Kristy io ka tsy hisy arombaka izay eo am-pelantananao. Dia mitenena raha efa vonikeny reto mpanomponao ny anaran'i Jesosy, aleloia. Amen. Irosarintsika lesitsika farany resakintsika mikasika ny Laodikia izany lesitsika farany iny, ary ny resaka ihany koa tsika mikasika ny fiangonana Adventista mitandrina ny andro fahafito. Satria ny fiangonana Adventista mitandrina ny andro fahafito izany dia milaza mihitsy manao hoe izay no fiangonana Laodikia, izay no fiangonana fahafito farany. Ary raha ho velanay izy zareo izany tena amin'ny tenin'izay mihitsy hoe raha ho velanay izy izay ny velanay dia efa tsy anatin'ny fiangonana farany izany izay ohatrany hoe naman'izay very izany izay ivelan'ity fiangonana ity izy na ihany koa izay miala amin'ity fiangonana ity. Ka normalina be koa izy raha miteny an'izay satria izay izany ilay toerana misy an'ny Laodikia mamatimaty azy izay. Satria izy mihevitena hoe manan-karena sy ny ari-fananana be. Kanefa hozy Jesosy tsy fantatra ovakanjo ianao ilay ory sy malahelo sy mahantra ary mijamba sy mitanjaka hozy izy. Dia izany tenen'i Jesosy azy. Mbola jerentsika moa mikasika izay zavatra izay izany. Ka ity fiangonana Laodikia amin'ilay toerana matimaty azy araka ny resahantsika dia Jesosy efa niteny mihitsy hoe alohan'ny vavaka ianao hozy izy. Fa satria sady tsy mafana ianao tsy mangatsiaka dia manino? Efa alohan'ny vavaka ianao. Laodikia nefa miteny manao hoe raha manana io toetra izy dia
mbola ho alohan'ny vavan'i Jesosy fa Jesosy tsy izay mihitsy le tenin'i Kristy fa ny tenin'i Kristy dia zao raha vao amin'ilay toerana matimaty zany toerana misy anao dia hono efa alohan'ny vavan'i Jesosy ianao zany ka mila miala amin'izay toerana izay ianao mba hitoeranao eo anatrehan'Andriamanitra satria le alohan'ny vavan'i Jesosy dia hoe voaroka eo anatrehan'Andriamanitra zany zay nge nytikan'izay zavatra zay zany dia teo moa no namarana antsika ny lesona zany tamin'iny farany iny satria ny zavatra nresahantsika farany dia mikasika le hoe ao amin'ilay fiangonana Laodikia zany dia zao hoe ny akamaroan'ny olona izay mivavaka ao zany dia zao hoe matimaty avokoa. Misy olona vitsy any io ary zay foana le zao le tena manompo an'Andriamanitra zany vitsy. Ireo zany le antsoina hoe sisy. Dia ho an'ireo izay tena hoe mikatsaka an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana io sy manompo an'Andriamanitra dia manao vaty matafitoana ho azy ireo le toetra ny Laodikia matimaty io zany. Vaty maso lafaka azy ireo mampienjera azy ireo. Zay zany le izy ka mila mihitsy zany ty fiangonana adventiste ty zany raha araka ny boky ny adventiste io sa boky ny adventiste no vakitsika teto mikasika leo fiomanana fotoatsarotra farany dia mila mibebaka zany io fiangonana io ary zay mihitsy moa ny tolotsaina omeny Jesosy zany am'le hoe mila fibebahana zany ka resaka an'izay tsika rehefa avy eo mbola ho avy any amin'iny resaka hoe fibebahana iny izany fa raha isika kely verenantsika kely le teny zany hijery zavatra anankiray indray tsika eo anatin'ity lesona ty zany ao amin'ny apokalipsy toko 7:7 no jerentsika inandray zavatra tenenin' Jesosy io apokalipsy toko 7:7 dia zao no zavatra teneniny manao hoe fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana beo ka tsy manan-java-mahory kanjo tsy fantatrao fa ianao le ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Zavatra nijerentsika zany tamin'ny lesona farany dia niresaka tsika ty amin'ilay toerana matimaty amin'ny toetran'ny Laodikia zany. Fa eto indray zany tsika mijery amin'le resaka hoe arena zany. Izy zany manana an'ity hoe milaza izy araka le teny teo zany manambara manao hoe 7:7 averiko tsara izy teo fa hoy ianao manan-karena efa niary fananana beo ka tsy manan-java-mahory kanjo tsy fantatrao fa ianao le ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Izy tena mevy tena mihitsy zany izy manan-karena fa niary fananana be tsy manan-java-mahory zany hoe tsisy mahory azy zany fa fananana izy zany tena mevy tena mihitsy hoe manana an'izay arena zay ka le fiheveran-tena inona moa ny dikan'le fiheveran-tena zay le fiheveran-tena zay nge le hoe orgueil na hoe avinavina zany lasa manana avinavim-panahy zany ty fiangonana ty mieritreritra izy hoe manan-karena ary izay indrindra moa le anaran'ny Laodikia moa le anaran'ny Laodikia dia zay mihitsy hoe manana anarana anankiroa izy ny anarana voalohany dia hoe peuple juste na hoe vahoaka marina dia eo mihitsy le hita eo zany le amin'le izy milaza hoe manan-karena izy dia hoe tsy manan-java-mahory izy manana avinavina zany ty fiangonana ty ifandresantsika kely teo ihany moa zany izy io zany dia raha ampoarina le izy zany amin'ny tantarany tanànan'ny Laodikia taloha dia hitanao mihitsy le toetran'ity fiangonana ity zany any amin'ny zavatra nisy teo amin'ilay tanànan'ny Laodikia satria ina moa no nampalaza an'ilay tanànan'ny Laodikia taloha dia zao hoe nanandaza izy tamin'ny arenana ananany nanandaza izy tamin'ny volamenany nanandaza izy tamin'ny centre bancairany nanandaza izy tamin'ny fitafiana zay nisy teo aminy teo amin'ny laine zay nisy teo aminy reny volon'ondry reny zany nanandaza izy teo amin'ny odimasony nanandaza izy tamin'ilay resaka rano eau minérale io zany zay avy amin'le eau volcanique amin'le rano avy any amin'ny volcan zany le hoe rano matimaty io zany nananalaza izy tamin'izany zany izy tena nanandaza izy hitantsika tao anatin'izany le hoe rehefa tonga ny horohorontany dia tena izy nefa omban'ny fahefan'ny fanjakana romanina fa tsy mba nangataka fanampiana izy hoe ty mba hampio izay fa navita tena izy ihany nampiarina ny tenany teo zany rehefa tratran'ny loza izy zany taharaka le fanresantsika teto iny tamin'le resaka horohorontany zany kanefa ny zavatra tsy fatan'ny Laodikia dia zao io arenan'io ihany no nampienjera azy io arenan'io ihany no nampienjera ny amin'ny tanànan'ny Laodikia io arenan'io no nampienjera azy
Ary izay koa ny fiangonana Laodikia, io arenan'io ihany koa zany no nampiantsera anyity fiangonana Laodikia ity, ary ny fananarana na ny fanankanana izay ataon'i Jesosy dia mitoetra indrindra amin'io arenan'ny Laodikia io. Eo mihitsy zany le fianankanana no mipetraka amin'le arenany. Izy le milaza hoe za manan-karena. Eo zany le fanankanana no mipetraka. Na hoe réquisitoire raha zay ny azo ilazana anazy zany hoe tonga mihitsy eo mihitsy zany no anaovana karazana ohatran'ny hoe anaovana plainte an'ny Laodikia hoe zao ny zavatra tsy mety ataon'ny Laodikia zao. Anaovana fanankanana ny Laodikia, hitsarana ny Laodikia zany, anaovana didim-pitsarana any Laodikia. Ka le arena zany dia inona ny dikan'le hoe hevitry le hoe arena. Ny hevitry le arena araka le tenentsika, ny hevitry le arena zany dia zao hoe fahamarinana ny hevitry le arena. Izy zany tena mihevitena hoe satria le fiangonana zany no resantsika eto amin'izay fa tsy miresaka le tanàna intsontsika. Ny hevitry le arena zany amin'ity fiangonana ity dia zao le fahamarinana ananany. Dia miverina amin'le anaran'ny Laodikia tsika hoe inona moa dikan'le hoe Laodikia dia hoe vahoaka marina. Dia ny fanankanana zany le arena zay hotenenan'i Jesosy azy eto na hanankanan'i Jesosy any azy dia io fahamarinana ananany io. Satria mihevitena zany izy hoe manana ny marina izy. Mihevitena, eo le avinavina zany. Hoe tsy manan-java mahory aho. Ananako daholo ny fampianarana momba ny Baiboly hoe haiko daholo zany. Ary mbola misy fiangonana misy a, zay fiangonana Laodikia ny fiangonana farany, ato aminay no misy ny fahamarinana. Zany ny avinavin'ny Laodikia zany. Zay mivoaka amin'ity fiangonana ity dia very. Fa tia ny samby fiaran'Andriamanitra ity. Zay any ivelan'ity fiangonana ity dia very. Tsy manana an'izany fireharehana zany izy. Tsy mamorona an'izany a. Ny fianakaviako adventiste daholo. Ny ankabeazany. Zany ny zavatra misy eo amin'ny fiangonana adventiste. Kanefa ny zavatra tsy fantan'ny Laodikia dia izao. Ny arena zay ananany na ny trésor zay ananany dia zao hoe tsisy valeriny intsony izany. Zay zany ny zavatra tsy fantany. Izy zany mihevitena hoe tena mbola manana valeur be mihitsy le fampianarana ato aminay. Tena mbola manana valeur be fa tsisy valeriny intsony. Zay le hivitena teo. Mihevitena ianao fa efa niary fananana be. Mihevitena ianao fa tsy manan-java mahoro izy. Kanjo manino? Tsy fantatrao fa ianao ny ory sy mahantra sy malahelo, jamba sy mitanjaka. Zay nge ny tenenin' Jesosy teo. Izy zany tena mihevitena mihitsy hoe tena za manan-karena, tsisy zava-manan-java nefa tsy fantany zany zay toerana misy anazy zay. Satria na ino? Le arenao aminy zany tsisy valeriny intsony. Ny volamenany tsy misy valeriny intsony. Ary na ny fahadiovan'ny volamena io le hoe puretén'le volamena hoe tena volamena tena tsy mifangaro ve ty? Efa tsy atokisana intsony zay volamenany zay koa fa tsisy atokisana an'iny volamena intsony zany. Karaha mijery zany ianao amin'le adventiste amin'izao fotoana izao araka ny resantsika teo zany dia zao hoe izy zany tena manana an'izay fiheveran-tena zay hoe mahalala ny soratra masina io mihoatra noho ny fiangonana hafa rehetra. Ary izy koa tena mihevitena hoe izay le fiangonana farany manana le fahamarinan'Andriamanitra, miandry ny fiavian'i Kristy. Ka rehefa tsy manana ny fahamarinana ato anatinay nareo dia very ianareo. Manana an'izay fiheveran-tena zay le izy. Dia verenantsika nefa le teny. Verenantsika le teny teo Apokalipsy 7:7 dia hono izy. Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java mahory. Kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Zay mikasika an'io zany. Tsy fantatrao fa ianao araka le nitenentsika teo. Ianao no ory sy malahelo sy mahantra sy jamba ary mitanjaka. Tsy fantatrao, tsy fantany zany. Hoe izy nge amin'izany toerana zany misy anazy. Tsy fantany zany. Misy olona zany raha mandray ohatra tsika zany ohatra amin'ny fiainana andavanandro zany. Dia misy olona zany lefa ohatran'ny hoe zatra lalan'ny ririnina reny izy zany. Fa zatra manao ohatran'ny hoe zatra misotro toaka ohatran'izany.
dia rehefa zatra misotro toaka izy tseneninao hoe tsy mety angeo zavatra ataonao io. Izy nga mahita an'izany hoe tsy mety. Kanefa izy rehefa mamy zany ohatrany dia mianjery eny an-dalana eny izy. Ny olona mahita an'izay hoe jereto ino ty mahazo an'le rangahy ty. Izy nefa tsy tonga saina amin'izany hoe zany ange ny fiainana mahazo azy. Tsy hitan'izay zavatra zay zany. Ny olona no mahita an'izay zavatra zay. Ohatran'le misy olona ataontsika misy saribô be ireny ny tarehany zany maintimainty be. Dia mba misy miteny hoe misy saribô nge ny tarehanao. Tsisy an'izany ny tarehako e. Izy malomeritreritra izy hoe tsisy an'izany. Ohatran'izay. Dia ty lôdika ity zany zay ty. Izy zany tsy mahita hoe malahelo izy. Tsy mahita hoe ory izy. Tsy mahita hoe mahantra izy. Tsy hitan'izay. Tsy mahita hoe jamba izy. Hoe tsy mahita ange hoe masony io. Izy mieritreritra hoe mahita. Tsy mahita hoe mitantsaka ange izy io. Miboridana. Tsy hitan'izany zay zavatra zay. Ka ireo fiheveran-tenany nananany rehetra reo zany. Am'le zay toerana mahantra indrindra misy anazy sy ory sy jamba sy mitanjaka zay dia zao. Ny volamenany, ny akanjony, ny odi-maso ao aminy satria io nampanankarena azy zany. Sy izay nananany rehetra be dia be zany na amin'ny fahatsarana io. Dia tsisy lanjany intsony zany zay. Tsisy lanany zany rehetra zany intsony zany. Tena hoe tsisy lanany zany intsony. Satria tonga amin'ilay fitenenana hoe jamba ianao fa tsy hitanao ilay toerana misy ianao. Izy mihevitena zany hoe mbola manana an'izay izy. Kanefa nahoana? Diso fiheveran-tena izy amin'izay fotoana zay. Satria na ny volamenany na ny kolirany na ny le arenao aminy zany volamena, ny kolira, ny akanjo sy izay ananany be dia be ao anatiny eo na amin'ny resaka fahatsarana, tsisy lanjany intsony zay ny zavatra zay. Ary ny pira indrindra dia ity. Ny pira indrindra araka ilay voalaza teo dia hoe jamba izy. Ary noho izy jamba io dia zao. Izy ny jamba ve mahita hoe mitanjaka izy? Tsy hitany hoe mitanjaka izy. Dia noho izy jamba io zany tsy hatanjany hoe mitanjaka ange izy io. Satria jamba izy. Ary zay zany ny karazana ironia zany na ohatran'ny hoe fandatsana nataon'i Jesosy an'ity nataon'i Jesosy an'ity fiangonana ity zany. Satria nahoana? I Laodikia dia zao. I Laodikia zany dia zao hoe izy tana mieritreritra mihitsy zany satria le arenao aminy zany no resantsika eto. Satria inona moa ny aren'ny Laodikia le resantsika eto? Ny arenao aminy dia zao hoe manana volamena izy, manana akanjo izy, manana odi-maso izy, manana kolira zany izy. Sy efa niary fananana be izy zavatra be dia be eo aminy zany sy fahatsarana ao aminy. Dia izy zany miaraka amin'ny izy mbola mizesta zany izy ohatran'ireny olona kasikasy mpandeha ireny zany. Miaraka amin'ny garde-robe tsara taringa izy ty ny akanjoko ty dia mandeha izy zany. Kasikasy fandeha io ny fitenenana zany. Kanefa tsy fantany fa miboridana ange izy manao an'izao misatilina io, mitanjaka be izy zany misatilina io. Hita daholy. Nefa izy tena mizesta salut. Ça va? Etsy izy zany. Dia tonga amin'ilay fitenenany hoe misy fomba fiteny zay hoe c'est snob ridicule qui déambule sur deux. Misy olona zany mieritreritra azy ho snob izy tena hoe tena zany tena rôle amin'ity tanàna ity. Dia mandeha hoe tena sura mihitsy izy manana fahatokina tanteraka ny aminy zany izy. Kasikasy fandeha eny. Ianao monsieur snob ty nge tsy fantatra fa ianao tsy miakanjo ny olona rehetra miakanjo daholo. Izy zany manana an'izay illusion zay, ohatran'ny karazana revirevy ihany le izy zany. Hoe izy ange tsara tarehy, izy ange tena mitafy tsara. Kanefa tsy fantany fa tsisy ninona eny aminy eny. Tsisy. Dia jereo ireny rehefa mijery défilé-na mannequin ireny ianao. Lamaody amin'izao vanim-potoana zao. Mandeha ilay défilé. Dia amin'izao tontolo izao zany, ataovitsika hoe ajambain'ny satana ny mason'ny olona zany tsy mahita an'izay zavatra zay. Dia tonga daholo ny olona mijery ilay lamaody inona ny zavatra misy eo. Fa mitafy ilay olona dia ohatran'ny hoe filet sisa ny anaovany. Hita daholo ny ao anatin'ilay olona ao zany. Dia nefa izy dia kasikasy mpandeha be zany izy ery aloha ery tena
mandiha zany lasa zany tena mandeha am'le ao no fandehana manekainy tsak tsara mandeha tsara le ohatrany microise kely iny ny tongotra tsy fantatra fa rehefa tsy eo amin'Andriamanitra ianao de tsy mahita an'iny ianao mitanjaka nge ny olona iny raha olona de ohatr'izay koa nge ny olona am'izao tontolo zao ny olona am'izao tontolo zao tena ampanaoviny satana zany akanjo fitanjahana ny olona reny akanjo ohatrany zistakory ohatran'ny sobakaka reny atsofoka mifinjifinjy ngamba mampiditra an'iny ngamba efa ady tsy vita eo ambony fandriana eo misisisika eny ihany ahoana mampakatra an'ity zavatra ity de mampiseho ny forme rehetrarehetra iny de le olona mieritreritra hoe tena ohatrohatr'izay izy kanefa mitanjaka nge le olona raha tsy eo amin'Andriamanitra zany ianao tsy mahita an'iny zareo samyzareo tsy mahita an'izay fa finaretan'ny nofo zay tsinona hoe tena zao ny akanjo tena zao ny lamody zao ny anina ny décolleté tsy tenenina tsoa ny tratra io mipotra daholo iny zany mampisaraka le nono eto ny décolleté zany midika an'izay nge ohatrany hoe miteny am'le lahy izy hoe sokafy kely ohatr' zao fotsiny nge le varavarakely zany hoe fakapanahy ataon'ny satana daholo zany rehetrarehetra zany fa maninona moa le olona zany manao an'ireny zavatra reny satria jamba nge izy jamba izy ohatran'ny lodiki zany izy jamba reny de raiso am'ireny hoe reny zany ny toeran'ny lodiki ohatran'ireny olona mandeha reny izy mieritreritra izy hoe miakanjo izy nefa tsy miakanjo izy zany jamba tsy mahita an'izay izy tsy fantany hoe tsisy ninona nge eny aminy eny ka ny antony io fahadalan'ny lodiki io zany de tsotra ihany ny antony io de zao hoe izy zany tsy manana ilay fitafian'i Kristy izy izay no mahatonga an' Jesosy miteny manao hoe mividiana ty amiko zay no mahatonga an' Jesosy hoe mividiana ty amiko zany hoe na ivolamenan'ny lodiki io na ny akanjon'ny lodiki na ny koliran'ny lodiki sy reo ny ari-fananana be ho amindreo de tsisy an'i Kristy zany reo na ny ray aza de rehefa manome torohevitra Jesosy de zao ny tenenin' Jesosy vakitsika tsara izy mahitatsika le izy toko fahatelo ny 9:20 vakitsika toko fahatelo 9:20 apokalipsy de zao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy isehon'ny enatrao no ny fitanjahana ary odimaso hosotronao ahositra ao ny masonao mba hiratanao inona ny torohevitra men'i Jesosy de hoy izy manoro hevitra anao hoe hividy amiko manoro hevitra anao hoe hividy amiko lodiki manana inona lodiki manana volamena manana fitafiana manana kolirana odimaso ka ireo zavatra hananan'ny lodiki ireo zany zay mampanankarena azy ireo de zao tsisy an'i Jesosy ireo na ny ray aza ka raha ozy Jesosy manao hoe raha te hahiratra ny masonao raha te hitafy ianao raha te hanan-karena ianao de le anavidina fa aza io anao io le anavidina satria tsy izy zany le an'lodiki satria Jesosy mihitsy n'izay ny torohevitra men'i Jesosy manao hoe dia manoro hevitra anao hoe hividy amiko zay zany ho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo fa tsy le tsy mitovy am'le volamena anao zany io mba hanan-karena ianao satria le arenanao tsy tena le arena tena izy io zany ary fitafiana fotsy ho tafianao fa le fitafianao aminao io zany tsy izy io mba tsy isehon'ny enatrao noho ny fitanjahana ary odimaso mba ahositra ny masonao mba hahiratanao fa le odimasonao koa tsy masokatra ny masonao aty amiko zany ny tena misy ny volamena misy ny arena aty amiko ny tena misy le fitafiana le tena izy aty amiko ny tena misy le odimaso mba hahitanao mba hahiratra ny masonao zany zay hoe mividiana amiko fa le anao tsy izy zany io le anao tsy any Jesosy io anananao de be dehibe mihitsy ny fiangonana amin'izao fotoana zao maninona manana itoetrany mihevitena zany izy tena manana reny izy mihevitena izy tena
manana fitafiana izy, mevitena izy manana odi-maso tena mahiratra ny masony, fa tsy izy io. Eto zany tsika dia hianatra an'izay hoe inona le tena volamenan' Jesosy, inona le tena fitafiana ao amin'i Kristy, ary inona ny odi-maso omen'i Jesosy. Fa ny sasany ange ka misy ange zany any Madagasikara any dia misy zany, tsy noho ny anarana fiangonana fa misy fiangonana mihitsy any Madagasikara efa natao nandray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, nitafy an'i Kristy zao. Dia nanahoana? Lasa indray izy nanao fitafiana hafa izy, fa tsy le fitafian'i Kristy. Ka raha vao manao an'izay fitafiana hafa zay zany ianao, ho resahantsika eto hoe inona moa ny atao hoe fitafiana koa zany. Fa rehefa manao an'izay fitafiana hafa zay ianao, dia tadidio fa tsy mitafy an'i Jesosy ianao, dia tsy izy zany io. Laodikia, zay nge le hoe zay mahazava-dehibe an'ilay Laodikia, fiangonana farany io. Ary amin'ny maha-fiangonana farany azy dia tenenina mihitsy le izy manao hoe, tenenina mihitsy le izy hoe amin'ny maha-fiangonana farany hoe tsy izy io fitafiana, tsy izy io volamenanao io, io arenanao io, tsy izy io. Tsy izy io fitafianao io, tsy izy io odi-masonao io, fa zao mividiana amiko ianao mba hanananao ny arena tena izy, volamena tena izy. Mividiana ianao amiko le fitafiana tena izy, mividiana ianao amiko le odi-maso mba tena hiratany masonao. Dia arak'izay zavatra hitantsika teo zany dia zao hoe zavatra telo zany no naninona no nitenenan' Jesosy amin'ity fiangonana ity. Zavatra telo no tenenan' Jesosy azy. Inona no fahoriana amin'ity fiangonana ity? Dia ny fahoriana sy ny fahoriana izay misy amin'ity fiangonana ity zany, na ny alahelo izay misy amin'ity fiangonana ity, dia voalohany teny hoe le fahantrana, faharoa ny fahajambana, fahatelo ny fitanjahana. Ireo zany ny mampahory sy mampalahelo amin'ity fiangonana ity zany. Le fahantrana, ny fahajambana ary ny fitanjahana. Ireo zany ny zavatra mahazo amin'ity fiangonana ity. Ireo zavatra telo ireo nefa izay mahahory sy mampalahelo amin'ity fiangonana ity dia zao hositran'i Jesosy ireo amin'ny zavatra anankitelo any koa. Inona ny anasitranan'i Jesosy azy? Ozy Jesosy, zao ny fanafody omeko anao, ozy izy Jesosy. Jereo tsara le izy, vakitsika le izy. Dia ozy izy, averenantsika le 9:20. Dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo, mba hanakarena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hosehon'ny enatrao noho ny fitanjahana, ary odi-maso ahositra ny masonao mba hiratanao. Zany hoe le zavatra telo ireo zany, resaka le hoe fahantrana, ny fahajambana ary ny fitanjahana, dia manao hositranina ireo amin'le resaka hoe volamena voadio tamin'ny afo. Zany hoe le fahantrahanao io zany, le fiheveranao teny hoe manan-karena ianao fa ianao mahantra indrindra, dia io fahantrahanao io dia zao mila mividy amiko ianao volamena voadio tamin'ny afo, mba hanan-karena ianao fa tsy hanitra zany. Faharoa manaraka an'izay io fitanjahanao io, dia mividiana amiko ianao fitafiana fotsy, mba tsy sehoan'ny enatrao noho ny fitanjahana ozy izy, mba tsy sehoan'ny enatrao noho ny fitanjahana, mividiana amiko ianao fitafiana fotsy. Fahatelo le fahajambanao io dia zao mividiana ianao amiko odi-maso mba hiratan'ny masonao izy izy. Mividiana ianao odi-maso amiko mba hiratan'ny masonao. Zany hoe zavatra telo zany mampalahelo amin'ity fiangonana ity sy mampahory amin'ity fiangonana ity. Dia zao hoe hositran'i Jesosy ireo, raha manaiky hositran'i Jesosy izy. Amin'ny alalan'le fanafody anankitelo izay omen'i Jesosy hanasitranana anazy. Volamena voadio tamin'ny afo, fitafiana fotsy ary odi-maso izany. Ka inona ara ny hevitra an'ireo fanafody anankitelo izay omen'i Jesosy ireo? Inona ny hevitry le fanafody ireo zany na ireo fanasitranana izay ataon'i Jesosy amin'ireo? Dia le voalohany zany resaka ny amin'le resaka hoe volamena voadio tamin'ny afo. Inona moa le hoe volamena voadio tamin'ny afo? Ny volamena voadio tamin'ny afo dia finoana zany io. Zay ny hevitry le hoe volamena voadio tamin'ny afo. Finoana zany io. Satria ny finoana no maninona? Ny finoana zany dia zao hoe ny finoana no zahana toetra.
ao amin'ny soratra masina eto mantsisy hoe volamena voadio tamin'ny afo fa amin'ny teny frantsay ny ilazana azy de hoe l'or éprouvé par le feu zany hoe mila atao fandrendrehana zany ny volamena anesorana zany le impureté ao anatiny anesorana ny zavatra ratsy amin'le volamena mba hahatonga azy tena volamena pure satria misy ny atao hoe volamena sandoka na hoe volamena plaqué or tsy volamena tena izy fa misy ny atao hoe volamena tena volamena zany amin'ny fahadiovana tanteraka de mba hahatonga anao ho tena volamena zany de zao tsy maintsy ampandalovana niny fandrendrehana amin'ny afo iny zany ianao analana le impureté na le falotona zay misy aminao zany mba ho tonga tena pure ianao anatren'Andriamanitra zay zany le izy de zay mahatonga le izy hoe ity resahana ity zany satria inona moa le arenany resantsika teo le resaka hoe fahamarinana ange le hoe areny ka ianao zany de zao mila mandalo zany ianao mila zahana toetra zany ianao io le tenen'Andriamanitra hoe izaho toetra ozy izy na mitoetra amin'ny finoana ianao na tsia zany hoe tsika zany amin'ny maha kristianantsika de mila zahana toetra zany tsika eo anatin'ny finoana marina ve za satsia de ozy koa ny tenen'Andriamanitra milaza manao hoe ianareo zay mihevitena manao azy efa mijoro tsara mitandrema fandrao lavo fa misy zany mihevitena hoe zay tsy mba lavo mihitsy nefa izy efa lavo efa ery ambany ery mitotonga ny ery ambany ery fa tsy fantany akory fa izy mieritreritra hoe tena mbola eto ihany zay mahatonga le finoana io zany tena zahana toetra foana io finoana io ary na Jesosy ary na nysoratra masina ary de niteny an'izay tamin'ny Jaona mpanao batisa inona ny zavatra nitenen'ny Jaona mpanao batisa Matthieu 4 Matthieu 4 de zao ny zavatra resahany io Matthieu 4 ny andininy faraky amby folo de ahoana izy Matthieu 4 ny andininy raiky amby folo de zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jaona mpanao batisa zany no miteny eto izao dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana fa ilay avy ao aoriako zany hoe milaza an' Jesosy zany izy fa ilay avy ao aoriako no mahery noho izao ka tsy mendrika hitondra ny kapany azy ao izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo io zany le antsoina hoe batisan'ny afo io le antsoina hoe batisan'ny afo io le fandrendrehana io zany ampandalovina amin'ny afo ianao mba hahatonga anao inona ahatonga anao tenao fotsy mangatsakatsaka eo anatren'Andriamanitra ahatonga anao tenao madio tanteraka mba hahatonga anao tena volamena tena izy araka an'Andriamanitra tsy misy pentipentina io pentipentina fahalotona de hoy izy izy no anao batisanareo amin'ny afo zany hoe itsika Kristy misy zany ao amin'ny soratra masina zany de misy zany zay hoe misy ny batisan'ny rano zany misy ny batisan'ny fanahy masina ary misy ny batisan'ny afo ka le batisan'ny afo io zany io le fizahan-toetra zany de io le antsoina hoe finoana zany io le antsoina hoe finoana hoe tena manana finoana marina ve ianao tena mitoetra marina ve ianao sa vo ahozongozony rivotra kely ery ianao tonga ny fanafitoinana tonga ny fanenjehana de tonga ianao de efa iny ianao mitsoaka andarana aiza ny finoanao amin'izay zavatra zay ary ahoana ny tehirizana ny finoanao io zany mba tsy hienjera zany ianao ka raha Laodikia zany no resahana de zao ary raha resaka finoana no resahana amin'ny Laodikia de tena mahantra zany satria zay le tenenina hoe mahantra tsy fantatrao fa ianao no malahelo sy ory ary mahantra izy zany tena mahantra raha resaka finoana no resahana tsy manana finoana zany ty fiangonana Laodikia ty tsy manana finoana ty fiangonana Laodikia ty zany mahantra indrindra izy ary eo no ahitana fa nyresaka tsika ny fiangonana Smirna tato tamin'ny fiangonana 7 fa raha Laodikia zany nijerena satria izy tena mahantra ara-pinoana de i fiangonana Smirna nefa contraire an'izay fiangonana Laodikia zay nitoerana ny fiangonana Smirna satria raha ranofo fiangonana Smirna no jerena de nahantra ny fiangonana Smirna ranofo fa raha kosa ara-pinoana tena nanan-karena mihitsy ny fiangonana Smirna ara-pinoana fa andray kosa ny Laodikia de zao Laodikia indray de tena mahantra zany ara-pinoana nefa izy mihevitena zany manao hoe zay tena manana pinoana
mahantra izy izy Jesosy fa tsy hitany zay, tsy hitany satria nahoana jamba izy de tsy hitany zay zavatra zay, jamba izy de tsy hitany zay. Zerentsika apokalipsy 2:2 izy miresaka an'iny zany le amin'le resaka Smirna. Apokalipsy 2:2 de ny 7 ny zavatra resahany io. Apokalipsy 2:2 7 de zao ny teneniny. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao, nefa manan-karena ianao. Ajantsika eo, fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao, nefa manan-karena ianao. Ina moa no nahatonga azy le hoe ory sy nahantra? Satria fanenjehana ara-pivavahana na hery vaika teo de tena nahantra mihitsy ny kristianina ara-baky teny zany sy ory ara-baky teny. Kanefa ny teneniny le izy manao hoe nefa manan-karena ianao. De inona nampanankarena azy? Satria noenjehina ny fiangonana Smirna, natao tao an-tranomaizina, novonoina ho faty, natao tamin'ireny sehatra misy ny gladiateur reny zany, amin'ireny kianja misy gladiateur reny, novonoina ny zanany, novonoina teo masony zany, hoe ahoana andahan Jesosy ianao sa tsy andaha? Fa na de maty ara ny zanany tsy nandaha izy fa hatramin'ny fahafatesana. Ao no nidorana velona, ao no ny fantsihana sy ny zavatra maro samihafa tsony efa niresahantsika lava teto zay. De eo amin'le 10 izy de inona zavatra teneniny eo? 10 2:2 de ao amin'le Smirna zany de hoy izy aza matahotra zay fa hiaretanao, indro ny devoly efa anao ny sasany ianareo an-tranomaizina, mba ho voazatoetra ianareo ary anam-pahoriana filoana. Aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao de omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Ahoana izy izy? Aza matahotra zay faheretanao izy izy. Indro ny devoly anao ny sasany aminareo ohatranomaizina, araka le voalaza teo. De inona ny anton'izay zavatra zay? Inona ny anton'le hoe hiaretanao io zany, le fahoriana mahazo aminao io, fampijaliana mahazo anao. De hoy izy mba ho voazatoetra ianareo, mba ho voazatoetra. Ile hoe mba ho voazatoetra hoe atraiza ny tena finoanao an'Andriamanitra ty. Satria tena teneniny mihitsy izy rehefa avy eo, ary anam-pahoriana filoana. Aoka mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao de omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Mahatoky, tena nahatoky hatramin'ny fahafatesana reo olona reo. Nizahana toetra hatramin'ny fahafatesana ireo olona reo. De raha tsika zany no raisina amin'izay zavatra zay de manahoana? Atao hoe miverina ohatrany tamin'izany andro zany ny andro iainantsika amin'izao fotoana zao. Atao ohatranomaizina tsika, gadraina. Enjehina tsika sy aratsiantsika noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Kapohina tsika, fantsihana tsika, ampijaliana isika. Torturena tsika zany, hitanao salle de torture reny zany. Karavasina ianao, alaina ny marteau iny ohatrany de velesina amin'ny ratsan-tananao. Kapohana aloha ny akikely. Ahoana andasa tsy andaha? De mbola mba Jesosy eo ampio ah. Kapohany indray ny ilany. Mandra-tapitra ny mafy angy zany raha olona zany miatra. Ho zakanao ve zany? Zany ny zavatra nahazo ny fiangonana voalohany nefa zany. Fa Laodiki, izy zany mevitena hoe tena manana ny finoana io nefa mahantra izy tsy manana izy. Satria mahantra izy ara-pinoana zany. De ahoana nefa ny fiangonana Smirna, ahoana nahitantsika anazy teo? Niantra an'izany fanenjehana zany izy. De moa zavatra fanresahantsika kely teto iny, vao ny tenenina fotsiny Laodiki tany amin'ny année 2003 iny, teto Frantsa no resahako, za tsy miteny amin'ny faritra hafa. Manao hoe raha fa tsy miditra anatin'ny fédération protestante ianareo dia antsoina hoe sekta, mbola voatsoina hoe sekta fotsiny fa tsy natao enenjehana na natao inona na natao inona. Ny fiangonana adventiste teto Frantsa zany, de iny de nitsofoka tao anatin'ny fiangonana fédération protestante mba tsy antsoina azy hoe sekta zany. Aiza le finoana mahantra ianao. Nefa izy tena mirehare izy amin'ny fampianarana, tena hoe zao Jesosy, raha tenin'Andriamanitra tena mahay izy. Fa ampiatra le finoana amin'izay, mahantra indrindra, tsisy. Vola voatsoina hoe sekta fotsiny ny antsoinanao de fa iny de fa pof! Tsy hita raha loha de lasa nikizy.
zay tsy hita naka izy lasa sy raha vao mari lasa natsakarano lasa izy daholo zany lasa lodiki zay moa mikasika an'iny zany tsy inona moa ny azo atao zany zay Jesosy ange no miteny an'io marina ange zavatra tenenin'i Kristy hita amin'ny zavatra misy zany zavatra zany tsisy zavatra foronina zany ohatran'ireny olona mieritreritra reny manao hoe misy olona zany tena mihevitena mihitsy manao hoe manan-karena izy amin'ny fiainana andavanandro ireny resahako ty maka ohatra zany eto misy olona tena inivelana iny izy tena manao montre ataontsika hoe Rolex manao akanjo tsara tarehy teny mianjaika mitondra tômôbila tsara tarehy fety ivelany zay fa rehefa mba makany an-tranony ianao tsy mba mety mampiantroso anao zany izy fa tsisy ninona ao an-tranony na ny sakafo ary izy sahirana fa any aman'olona izy nyreny satria nahoana mba te miseho ty ivelany izy tena ohatr'izay izy nefa ny ao anatiny zany tena ina mahantra izy fiheveran-tena zany zay zavatra zay ka inona ary ny atao hoe finoana hianatra kely mikasika an'io zany tsika inona moa ny atao hoe finoana zany inona ny atao hoe finoana dia raha mijery sika zany ny famaritana ny finoana dia atao amin'ny Hébreu 1:10 ny ahitantsika ny famaritana ny atao hoe finoana zany atao amin'ny soratra masina jery zany tsika atao amin'ny Hébreu 1:10 ny andininy voalohany Hébreu 1:10 ny andininy voalohany dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita zay zany ny atao hoe finoana ny finoana fahatokinany amin'ny zavatra antenaina zany hoe misy zavatra antenainao zany nefa tsy hitanao zany zay zavatra zay ohatra zao hoe miteny zao ny soratra masina milaza hoe ho avy Jesosy manantenana zany fiavian'i Jesosy zany ange ianao fa nga ianao koa efa nahitan'i Jesosy velona moa mbola tsy hitanao nge Jesosy fa mino ianao mino ny fisian'i Jesosy ianao mino ianao fa ho avy Kristy zay zany le hoe matoky ny zavatra antenaina finoana zany zay zavatra zay dia toy izany ihany le izy fanehoana ny zavatra tsy hita démonstration izy des choses qu'on ne voit point zany hoe fanehoana ny zavatra tsy hita ohatra anankiray fotsiny zany ianao teny sotra masina milaza manao hoe mametraha tanana rehefa misy marary zany dia zao hoe mivavaka ianao dia mino fa ho sitrana ny marary dia ianao mivavaka iny na hoe mino dia mandroaka devola ianao dia voaka ny devola zay no lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe zao ataonao dia manao zany ianao dia mampiatra an'izay ianao dia amin'inona no anaovanao an'izay zavatra zay amina mino zany ianao fa ho tanteraka zany zay nolazain'ny soratra masina zay hoe ametra tanana amin'ny marary ianao dia ho sitrana ny marary dia mivavaka ianao dia manantena sy mino ny résultat hoe anasitran'Andriamanitra dia sitrana tokoa le olona satria nahoana nino ianao ary ny tenin'Andriamanitra milaza ny finoanao no mahavonjy anao azy izy nino ianao zany dia ianao sitrana le marary zay hoe démonstration des choses qu'on ne voit point zavatra tsy hitan'ny masonao nge zany nga hitanao teo hoe nisy opération niasa teo tamin'le fanasitranana le olona nefa nisy zay le hoe miracle fahagagana zany nataon'Andriamanitra teo démonstration démonstration any zavatra zay tsy hitanao zany fanehoana ny zavatra tsy hita dia mino ianao hoe amin'ny alalan'ny diakapoka tamin'i Kristy no fanasitrana ny aretina rehetra na amin'ny lafinina na amin'ny satria zay no lazain'ny tenin'Andriamanitra milaza an'izay zavatra zay rehefa ny diakapoka tamin'i Kristy no fanasitranana anareo izy dia mivavaka ianao Jesosy io aoka reny diakapoka taminao no anasitrana anay amin'ny aretinay amin'ny finoana no angatahanao izy dia sitrana ny marary ary ny tenin'Andriamanitra koa raha dia milaza ato hoe raha satria ianao mino an'i Kristy zany dia misy famantarana omen'Andriamanitra manaraka an'izay finoana ho an'i Jesosy zay ao amin'ny Marka 4:12 Marka 4:12 no jerentsika ao nozy izy Marka 4:12 dia ny andininy 5:12 vakitsika izy io mahandra-pahatonga ny 20 zany hoe rehefa mino zany ianao rehefa nandray an'i Jesosy ianao vakitsika mihitsy manomboka amin'ny andininy 5:12 zany
dia ahoana izy izy. Ary hoy izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino tsy atao batisa no vonjena ary izay tsy mety mino no eloina. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Ho an'izay mino zany, izay nandray an'i Jesosy ho tonga sy mpamonjy ny fiainany. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Amoaka demonia amin'ny anarako izy. Hiteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy izy. Andray menarana izy. Ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrana ny marary. Izao ny famantarana anaraka izay mino izy. Amoaka demonia amin'ny anarako izy. Zany nge fahagagana nge zany. Démonstration nge zany zavatra zany. Démonstration na pouvoir an'Andriamanitra zany. Hoe mino ianao fa napetraka ao am-bavaka iny. Hamivoaka ny devoly. Ianao ilay mivavaka iny zany satria mino ianao. Tadidiko mihitsy tamin'ny zananao voalohany zany. Tsy hoe nanao voalohany fa tamin'izaho tena hoe nahita ilay expérience tena hoe azany hoe démonstration ataon'Andriamanitra zany. Tena mivavaka iny fa napetraka am-bavaka izy dia mivavaka ianao dia misy olona tsy napahorin'ny devoly. Petraka ao amin'Andriamanitra amin'izay. Efa iny foana ianao nivavaka iny ianao. Tampotampoka teo dia mitrona be izy. Tonga izy dia tena mitrona be amin'izay izy mitrena be iny izy. Na ianao koa raha mba taitra kely any tena dia izy moa izay zany famantarana hoe matoa izy mitrena zany. Ny hery ao anatinao zany efa ambony ny hery eo aminy. Dia mino ianao hoe ny herin'Andriamanitra mahery dia mandroaka devoly amin'izay ianao. Fa na ianao koa raha mba gaga kely hoe tena ahoana ity zavatra ity. Fa izay ilay herin'Andriamanitra izay dia finoana. Dia afaka mivavahana ilay izy nandroana dia afaka ilay devoly rehefa avy eo. Fahagagan'Andriamanitra zany. Dia tohizana ihany koa ilay izy araka ilay teneniny teo. Hiteny amin'ny fiteny izay mbola tsy hainy izy. Io miteny amin'ny teny tsy fantatra zany ianao. Ianao tsy mahalala ilay fiteny fa ilay olona mahaino anao mahalala ny zavatra teneninao. Zany hoe maminany zany ianao amin'ny olona izay olohanao. Ohatrany tamin'ny andron'ny asan'ny apôstôly rehefa nirotsaka ny fanamasina dia niteny tamin'ny fiteny tsy mbola hainy izy. Nefa fiten'ilay olona nanodidina azy teo ilay fiteny tsy fantatra izay niteneniny. Dia gaga reo ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra izay nambarana izy ireo zany. Gaga izy ireo. Za zany tia malagasy dia mety hiteny frantsay be eto na miteny anglisy. Teny anglisy zany nga mahay miteny anglisy zany. Fa dia mahagaga ilay izy satria fanan'Andriamanitra no miasa zany. Fiteny tsy mbola hainy ohatra zany izay zavatra izay. Toy izany ihany koa ilay izy. Andray menarana izy. Zany akory tsy midika hoe mahita menarana io satria za manam-pinoana dia ho raisiko menarana io. Ka akeriny fa afaka ny adalana io fa ilay tiana tenena zany hoe ohatra hoe misy menarana mihinana anao tapoka tsy napozinao ilay izy. Fa tsy mahafaty anao zany. Misy otra nge natao soratra masina mikasika ny apôstôly Paoly. Nandeha nitsipona kitay izy. Izy nitsipona kitay ny kay nisy vipère atao anatiny tao, menarana atao anatiny tao tonga dia nikaikitra ny tanany. Dia hoy izy ilay olona nanodidina azy mpanota marina lehilahy ty. Dia efa niandry izy ho faty jereny tsy naninona. Niandry eny jereny tsy naninona. Naifiky Paoly fotsiny ange ilay menarana. Nga nahafaty azy ilay menarana. Dia nideren'Andriamanitra sy nankalazan'Andriamanitra indray reto olona reto hoe tena mahery ny Andriamanitra ilay zalahy ty. Mahery ny Andriamanitra. Zay zany ilay fahagagana ataon'Andriamanitra zany. Na misotro zavatra mahafaty ary ianao ohatran'ilay zavatra teneniko teo tsy hoe nandra nanao pozina satria za fa mino an'i Jesosy eo. Iny ianao dia mihinana zavatra mahafaty eo na alainao ilay asidana batterie iny dia hosotroinao afaka ny adalanao fa tsy zany izy ity ohatra hoe misy olona manapozina ny sakafonao ohatrany. Ilay olona miandry anao hoe aniny tsy mampaninina anao zany. Tsy ilay herin'Andriamanitra ny ao anatinao. Miasa ao an'Andriamanitra ianao tsy mampaninina anao zany. Tany Madagasikara nisy an'izany zavatra zany. Mpanompon'Andriamanitra niasa tany amin'ny faritra Fianaratsoa iny Ambositra zany. Dia any moa misy tsy haiko na tany Ambositra izay na tany Majunga raha tamin'ireo toeran'ireo nisy anazy. Dia nisy olona tsy tia anazy ity zany dia nandefa varatra zany ilay olona. Manao ody zany dia mandefa varatra. Fa paoka ny varatra amin'ny andro hariva iny. Izy manokatra varavarankely ohatr'izao iny fotsiny tonga dia iny ilay varatra ny anjery.
izy vao mahita le varatra milatsaka iny dia nitondrony le izy amin'ny anaran'i Jesosy fa tonga dia nipitika ho izy pitika izy fa nga izy maty reraka fotsiny izy nisy efeny hoe reraka izy fa rehefa avy eo izy tsy nanino tsy alarany vary zavatra tsy haiko hoe firy 1000 volta iny varatra iny reny courant ligne électrique le matanjaka be reny tsy haiko mahatratra 25 000 volta angamba reny fa ny varatra angamba tsy fantatra hoe firy fois an'izay ny varatra tsy fantatra fa tsy maty velona inona koa ny zavatra anankiray ihany koa dia hozy izy hoe na misotro zava-mahafaty ary izy tsy hampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ny marary satria izay ny tenen'ny soratra masina zao ny famantarana arak'izay mino ametra tanana misy marary zany dia mametra tanana ianao sitrana ny marary nga hitanao any lodika izany zavatra zany tsy hitakanao any zany raha ianao no mametra tanana amin'ny marary eo masiny io loka jerijereny zareo am-piangonana ianao iny ty ataon'le zalahy ianao indriny matiny ohatrany hoe ianao indriny zany ohatrany sadaikadaikatra satria jereny ianao raha misy zavatra teneninao am-piangonana zavatra nisy zany tamin'izaho tao lodika hoe ny tenin'Andriamanitra miteny manao hoe raha misy manana ady aminao dia zao miavahana aloha amin'iny olona iny ianao vao manao fanaritra eo anatrehan'Andriamanitra dia nisy pastera zany teo mba nilaza tao amin'le fiangonana hoe za dia tsika ozy izy kristiana tsika fa tsika mila mifamela raha misy zavatra tsy nety natao tamin'ny fiangonana zao alohany itonizatsika ny programa dia zao alohantsika mba mifanantona mifamela ny amin'izay nisy raha ohatra nisy tsy nety tato amintsika zany dia fampijerijery teo daholo tolony olona zany tsisy nasantsangana dia ianao tarihan'le fanahy ianao zany dia nisy olona tsy nahitanao hoe nanana ady aminao izy na dia efa niezaka niavana tamin'le olona ihany zany ianao izy tsy ohatrany tsy nety ny resaka taminao tsony izy dia fanahy no mitarika anao dia nitsangana ianao dia nandeha niresaka tamin'le olona na le olona natononao ara oka aloha zao ka manaraka menamenatra izy na le olona manodidina azy inona ny ataon'ity atao kaikoko eto dia le olona rehetrarehetra ho mpiangonana mijery anao hoe inona ny nataony reto mibitsibitsika natao raha olona zany ve ny atao hoe manan-karena ianao menatra ifamela ve dia mahamenatra dia ianao indray ny tratra ny tondromaso hoe inona ny ataon'ity fa inona ny adin'ireo najaojo raha olona aiza le finoanao amin'izany zavatra zany anylodika ianao tsy mahita tsisy raha mba miezaka hoe mifamela dia tsy mahamenatra zany petipetika fotsiny rehefa tonga ny fampianarana ny toko sy andiny ny fampianarana zao fa tsisy mampiatra zay lazain'le fampianarana izy zany tena miresaka fahalalana izy tena avy izy amin'ny angadsiny ary fa ny fampiarana an'iny tsy misy dia ahoana zany nefa ny zany raha ohatra zany vahoaka ny lodiki mividy an'io volamena io voadio tamin'ny afo mividy amin'le finoana ao amin'i Jesosy Kristy zany no andraisanao an'io dia ho hitan'le voninahitr'Andriamanitra miseho zany raha hoentiny eo amin'ny Kristy ny fiainany ho afaka ny enta mavesatra ho aminy Jesosy Kristy no manome fiadanana azy tsy mitovy amin'ny famomeny zao tontolo zao zay fa lodiki tsy mety manatona an' Jesosy andraisany an'izay zavatra zay misy koa moa tany amin'ireny fiangonana hafa reny zany nisy manala devoly dia ny zavatra misy dia zao izy zany mahita hoe misy manao le fanalana devoly ao anaty baiboly misy an'izy io raha tadiditsika misy tantara ao amin'ny asan'ny apôstôly izy io dia tsy haiko ray tamin'ny Paoly na Petera zany izy io hoe namoaka devoly Petera na Paoly dia rehefa namoaka devoly izy dia nisy nahita zany zareo reto hoe Paoly mavita an'izany za koa mba mavita ozy izy nefa izy tsy nandray an'i Jesosy lasa izy nahita demoniaka dia manonteny izy amin'ny anaran'i Jesosy miala dia mba mandroaka amin'ny petan'le olona telo angamba izy telo lahy izy niaraka angambany le devoly anankiray petan'le devoly teo miboridana izy telo lahy nitsoaka ny ala teo niboridana fosy le devoly nanao hoe fantatry Paoly fantatry Petera fa ianao kosa mba izy
na bridany devoly teo dia tamin'ny Madagasikara nisy an'izay tamin'ny fiangonana anankiray mba nandroaka devoly dia ozy le devoly fotsiny ety zao fotsiny nataony izy nefa amin'ny anaran'i Jesosy miala le devoly ety any na hoe mba mandroaka devoly amiko afa aloha ty zavatra ty dia hitantsika eo rehefa avy eo afa baraka ka izy ary mbola manana ny fahalemeny alain'le devoly baraka io fokasikara ny anankiray koa mba niezaka namoaka petan'le devoly tao tonga avany amin'izay le pasteran'le fiangonana zany tonga nanatona sendra tonga tao amin'le faritra amin'izay zareo mbola fotoanan'le fanalana devoly mihitsy zany ataosika hoe tonga ny ariva zany zalana namoaka lezy tao amin'ny andro atoandro dia tonga le pastera ny ariva dia nitenina anao ary ina daholo ny ataony zaraha tsy anjoronrotrano ohatra dia jereny mangana ny tarehany maratra ny vavany fa nisy inona nidarofan'le devoly tao ka izy tsy manana finoana nefa nisy zany mba mahita ny pastera manao dia mba nanao izy ka ianao raha vo tsy manana finoana ianao nge zavatra ny finoana nge tsy azo azy fotsiny amin'izao e ny herin'ny vavaka amin'ny fifadikana ny fiambenana ny fianarana ny tenin'Andriamanitra zany mampitoetra ny finoana ao anatinao fa tsy hoe sady tsy manao an'izay zavatra rehetrarehetra zay anao dia mba mamoaka fotsiny ianao amin'ny anaran'i Jesosy pria tsy sangisangy io zalahy e mila miampina tsara dia manana finoana dia tsisy atahorana ny amin'izay Kristy miaro anao fa rehefa tsy miambina ianao petary io anao afaka ny adalanao amin'izay zavatra zay ka raha ohatra zany dia zao hoe tsy hita ao anatin'ny fiangonana zany ireo famantarana ireo satria izy ireo zao ny famantarana anarak'izay mino raha tsy hita ao anatin'ny fiangonana zany ireo famantarana zao dia zao hoe tsy nividy inona zany tsy nividy volamena voadio tamin'ny afo zany le fiangonana tsy nividy finoana tao amin'i Jesosy zany izy tsy manana ny finoana amin'i Jesosy Kristy io zany izy rehefa tsy hitao zany zay zavatra zay be dia be indray na tsy ny fiangonana amin'izao fotoana zao mitany ny sekta manao an'izany dia Jesosy zany miaraka amin'ny sekta ko Jesosy nanao an'izany voalohany fa Jesosy zany tsy any aminareo zany dia ahoana zany tsy ny sekta mihitsy no manao an'izany zany ny fampianaran'i Kristy zany fa hitanao amin'ny fiangonana ve zany tsy hitanao zany manasitrana amin'ny marary mametra tanana amin'ny marary mamoaka demoni tsy manao an'izany mamoaka demoni zany ao tsisy an'izany ao aiza tsisy eo lodika ny zavatra zany zay ny fotoanantsika tamin'ny teny ty alao ntsika hivavaka indray aloha dia toizantsika manaraka indray ny lesonaro hivavaka tsika ary Jehovah Andriamanitra raha io sotranao zay raha afaka niarana andinika sy nianatra ny teninao deranao zay ray mankalaza anao ry manome voninahitra anao manamasinana iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana dia raina mandrak'izay ny anaranao raha io kalazaina mandrak'izay ny anaranao anay amin'ny anaran'i Jesosy nanondratana izao vavaka izao eto anatrehanao dia ao karaha io hividy volamena voadio tamin'ny afo aminao izahay mba hanananay finoana tompo ka hanana fahatokiana aminao izahay dia raina ny anaranao Andriamanitra ny anaran'i Jesosy aleloia amen sorantsika mitombony zavatra rehetra aleloia amen mentsika voninahitra ny tompo aleloia aleloia fahagagana nge io manana finoana io tsy zeritreretin'ny sainao fa bon fidio zay odimaso tsy odimaso fidio zay volamena voadio tamin'ny afo amin'i Jesosy zay manana ny finoana io no dia soa ny voninahitra Andriamanitra manaraka indray baibai daholo